midirany Jehova miantso ny anarany, ataovy fantatry ny firenena rehetra ny asany, miraha azy, mankalaza azy, saintsainy ny fahagagana rehetra ataony. Ivavakantsika tompoko, Jehovah Andriamanitra tomponay io, isoranay ianao ny amin'ny fitantananao sy ny famondramponao, satria mbola nitahiry ny fahatsarana ho anay ianao. Ankehitriny ary zay Jesosy malalo, dia anao zao fanimpom-pivavahana izao, maniry indrindra ny fanatrehanao ka hitondranay ho eo amin'ny Kristy, hafantatra ny sitrampony Kristy, afaka andovanay ny fiainana mandrakizay anie izao afatra sy fanimpom-pivavahana zay atao eto anio izao. Dia misaotra indrindra rainay eo, satria tonononay sy angatahanay ny vavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Faly miarabanao ndray izay fiangonana avy ao amin'ny Tsaraonena Tanambao amin'izao sabata izao. Fifaliana ho anay no manolotra ny fotoam-pivavahana ho anao amin'ity anio ity, no rarina dia mba ho sabata mafinaritra sy ho feno fitahiana ho anao nge ity sabata anio ity, ary ho sabata fanasitranana ihany koa indrindra ho anareo zay tsy salama na mandalo fanaviana amin'izao sabata izao. Manasanao anatrika trany mandrakariva izao fotoam-pivavahana zao eo ambany fahasoavan'Andriamanitra. Nia sa solana
manasanao raha indray ny soratra masina ka jiry izany eo amin'ny marka toko 10:5 marka toko 10:5 rehefa hita dia andio vakina aminaran'i Jesosy. Lazaiko aminareo marina tokoa, na zovo no tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza dia tsy ho tafiditra aminy akory. Manaraka dia andeha ho jerentsika amin'ny Hebreo toko 12, Hebreo toko 12 (9). Vakina aina aminaran'i Jesosy fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azona sitraka aminy, fa izay manantona amin'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Miaraka vavakantsika toko. Jehovah Andriamanitra masina indrindra any an-danitro, miantso anao indray izahay amin'ity maraina sabata itikatra. Mahatsiaro ny fitahinao sy ny fahasoavanao izay nomenao, koa misaotra raha eo minao no menahitra mandrakariva, ary mahatsiaro koa izay fa feno ny fitahinao sy fahasoavanao. Koa amin'ity maraina ity eo olona manana olana ao aminao Jesosy dia ianao no mahita an'izany olana izany. Ao ihany koa ny olana ara-pahasalamana dia ianao Jesosy no anasitrana izany, anatsotra ny tananao anao ka kasika an'izany loharanon'aretina izany. Manaraka izany Jesosy dia ny fitiavanao mananampy Jesosy no anenika ny rehetrarehetra amin'izao ora sy fotoana izao, ka feno fitahinao sy fahasoavanao izay, ary ianao amela ny herokay ary koa anadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Amin'ny aranao Jesosy no nanonaka sika tahako izany vavaka izany. Alleluia, amen. Tonga eo amin'ny fotoanan'ny fanompoim-pivavahana momba ny fanatitra sy ny hampahafolontsika tompoko. Ankehitriny dia velona amin'ny fotoanan'ny asarotan'ny fiainana tokoa tsika izao, satria lafo vidy daholo ny zavatra eny an-tsena, miainga amin'ny ovy sy ny karaoty izany, ka hatramin'izay rehetra hita. Ao anatin'izany fiainana sarotra izany nefa ny tompo dia miantso antsika mandrakariva mba hametraka ho lolarana ny aminy izany. Iarahantsika mahafantatra araka ny ambaro amin'ny Deutéronome toko 10:4, mivako toy izao manao hoe: indro any Jehovah Andriamanitra ao ny lanitra sy ny lanitry ny lanitra ary ny tany mba amin'izay rehetra eo aminy. Any Jehovah avokoa izany ny zavatra rehetra eto ambonin'ny tany sy ny anan-danitra, ka ireo zavatra eo am-pelantanantsika ireo dia Jehovah nanome izany antsika. Miantso antsika izy mba hamerina, hampatokiana sy hampakasitrahana aminy ny fanatitra sy ny hampahafolony, fa nampanantena kosa izy ho setrin'izany fa handrotsaka ny fitahiana manambiampy ary hanokatra ny varavaran'ny lanitra ka tsy ho diso anjara amin'izany fitahiana izay tianao tobaka amin'izany na izany sika mianakavy. Araka ny ambara ao amin'ny Deutéronome ihany koa toko 7:20, raha mametaka an'Andriamanitra ho lolarana eo amin'ny fiainantsika dia izao ny teny fikasana izay omeny antsika tsiraray avy: handidy ny fitahiny ho aminao Jehovah amin'ny fitoeram-barinao sy izay rehetra nataon'ny tananao, ka hitayanao izy. Koa ny tompo anie no hatanteraka izany teny fikasana izany amintsika tsiraray avy,
ka tsy ho diso vary ny fitoeram-baritsika tsirairay ary izy mihitsy no andidiny fitahiny ho amin'ny tokantranontsika ho tanteraka izany voninahitro an'Andriamanitra. Amen. Ivavakantsika tompoko. Jehovah Andriamanitra io, lehibe ary tsy takatry ny sainay ny fitantananao. Mahagaga ny fandaharanao. Ankehitriny dia mbola nomenao tombonandro havelomana izay ary afaka ny amerina aminao ny ampahafolony sy ny fanatitra izay tsinona fa apahany ihany tamin'ireo fitahiana marobe izay natobaka ao taminay. Eny, ankehitriny amin'izao vanim-potoana sarotra izao tokoa dia ampinoana no andraisanay ny teninao masina, koa ianao tokoa anie no andidi ny fitahianao amin'ny fitoeram-barinay sy amin'izay rehetra kasihiny tananay amin'ny asa mandraharanay, koa ny fombiazanay amin'izany anie dia ho voninahitra ao rery ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy nanao izany vavaka izany. Amen. Miarabantsika ankizy rehetra indray natratra izao sabata masina izao. Ny lohatenin'ny tantara izay hoentiko amintsika ankizy dia nampitondraiko lohateny hoe ny vavaka feno fahatokiana nataon'ny Jony.
ka mialohan'izany a dia hiaraka anondrika lohatsikasika fa hivavaka ry andriamanitra rainay eo mbola mamerina fisaorananao mandrakariva indray izahay satria no ny fitantananao feny dia mbola tonga eto indray izahay eny ny afatrao ka mifaniriako iray malalo ny afatra izay hoetiko eto dia mba hanovanay ankizy ka mba hanananay fahatokiana avy any aminao misaotra iray malalo amen araky ny voalazany marika toko 7:5 vakina aminaran'i Jesosy lazaiko aminareo marina tokoa nazovony tsy handrainy fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza dia tsy ho tafiditra amin'ny akory. Ity tantara ity izy dia tantarana tokantrano kely anankiray izay nahitana ny dada, dia neny, dia Jony ary Sara. I Jony izy dia 1 taona ary Sara kosa 2 taona. Izany hoe tena mbola ankizy zareo dia i dada izy dia very asa ary tao anatin'izany fahaverezan'ny dada asa izany dia kely be ny fidiram-bola tao an-trano ary kely koa izany ny sakafo tao an-trano. Ary tamin'ny fotoana io indrindra izy dia ririnina ny andro tamin'izany. Dia rehefa avy nijery vaovao zareo dia nilaza ny mpamantatra ny toetrandro fa mbola hitohy an-trano ny ririnina. Kanefa tao an-trano dia lafarinina kely sisa ary kitay kely sisa ny tao an-trano. Dia rehefa anamboariny eny izany sakafo izany dia sakafo atoandro fotsiny sisa ny vita ilay lafarinina. Dia niteny tamin'izy telo mianaka neny hoe lany ny lafarinina dia tsy misakafo izany tsika rariva. Dia nanaiky izy zareo satria zaza tsy fandaminana. Dia rehefa tonga ara ny hariva dia andeha hanao fiaraha-mivavaka izy efa mianaka satria andeha hatory. Ary rehefa mivavaka zareo dia nanontany Jony hoe dado afaka mivavaka ve za? Dia niteny dada hoe alefaso ara ny Jony mivavaka. Dia rehefa mivavaka Jony dia izao mivavaka nataony Jony. Ry Tompoandriamanitra io misaotra anao zahay satria mbola nikarakaranay ianao. Dia mangataka aminao zay ray malala mba omenao kitay dada dia omenao lafarinina koa neny. Dia toeraka izy dia tsy niteny intsony izy. Dia avy eo indray nampiany hoe dia ampio akondro roa koa anay Sara. Dia lasa ry zareo natory. Dia rehefa tonga izy maraina dia nieritreritra izany dada sy neny hoe andeha ho any amin'ny namany dada andeha hindrana vola mba ahafahany zareo misakafo indray. Dia rehefa tonga maraina dia mifono dada namotrano. Gaga be izy nisy kitapo feno kitay teo alohan'ny varavarana. Jereny koa teo akaiky ny varavarana fa nisy kitapo feno sakafo. Dia iny neny mivoaka dia nisokafaneny ilay kitapo. Jereny fa lafarinina sy ovy ny tao. Dia taitra koa avy eo Jony dia niazakazaka be izy mbola tsy nikoso maso kory. Dia nijereny hoay tena tonga ilay fanomezana avy any amin'i Jesosy. Dia rehefa nisokafaneny ilay kitapo dia nanontany amin'izay Jony hoe neny ao ve ilay akondro? Dia ozy neny hoe tsy ao ilay akondro Jony Dia ozy izy Jony hoe ay tsy maninona ary fa mbola ho aterin'i Jesosy eo izany ilay akondro rehefa avy eo. Dia lasa izy noentiny neny tany an-dakozia ilay arina feno ilay lafarinina sy ilay ovy. Dia rehefa namelatra teo ambony latabatra neny dia nijereny fa tao anatin'ilay lafarinina ilay akondro anankiroa. Toeraka izy neny dia nitomany. Dia niantso an'izy da Jony Sara avinga ianareo Dia rehefa avy eo izy da niazakazaka be. Dia ozy izy neny manontany izy da hoe ity ilay akondro anankiroa nomeny Jesosy. Dia ozy Jony avy eo efa niteny aneny ange za fa ao ilay akondro ajanoko hatreo izy ilay tantara. Fa inona ny lesona tsoahana? Fanekin'Andriamanitra mba hanana vavaka feno fahatokiana tahaka ny Jony tsika ary mila fantatsika ihany koa fa mivavaka izay ataontsika ankizy dia tena henoan'Andriamanitra mifono iray manontolo. Amen. Mira
atizao ilay fanerokana marany Kristy. Lazao eny ambazao hanaboe jantany Kristy avy amikery sy vonina isha anjantrao ny masonao miomana izao vavitsy oela so Kristy antraona akaro atrany azava aokare ny fany ramiratra akaro atrany azava bahazava minizao tontolo izao oantsoina ianao anandratra atizao ilay fanerokana marany Kristy. Ry afako malala isana isorantsika Andriamanitra no natratrarantsika ity fotoana manokana ny amin'ny sabata ity. Mirary anao indrindra raha mba handray ny fampaherezana avy amin'Andriamanitra ka izao fiarahana sy dinidinikintsika izao ane dia hitondra itsika ho eo amin'ny Kristy ka amin'izao toe-javatra izay iainantsika lalovantsika sedraintsika izao dia anana fanantenana isika ary zany fanantenana izany dia hitarika atsika ho amin'ny fiainana mandrakizay raha ho avy tsy hoely eny amin'irao any lanitra Kristy. Izany ny fanantenana tsara indrindra ampanantenaiko anao ary atenaiko ihany koa ka izany no zarako aminao izany fanantenana izany amin'ity anio ity. Raha sitrakao indrindra dia hijery ny antsoina hoe finoana ny lanjan'ny finoana amin'ity androany ity izay toetra iray tokony hananantsika satria io no ahafahantsika mandova ilay fiainana mandrakizay ary manana izany fanantenana izany. Alohan'ny iresadresantsika foy izany loha hevitra izany dia manasa anao indrindra anondrika ny lohanao fa hivavaka isika. Jehova Tompo, misaotra satria tsara indrindra ianao ary manome anay ny fanantenana tsara indrindra ho amin'ilay fiainana mandrakizay. Ankehitriny nefa dia te hanomana anay ianao ary fanirianao lalina indrindra zay ka atario zay mba hanana fiomanana tsara ho amin'ny fandovana ny fiainana mandrakizay. Fatononay ary angatanay ny vavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ao amin'ny Lioka toko 7:20 eo amin'ny 1 eo ka hatramin'ny 9 dia misy tantara ao mahakasika izany hoe lanja ny finoana izany rehefa napita ny amin'ity hoe finoana ity Jesosy Kristy. Manao fanoharana izy ao ny amin'ilay mpitsara tsy marina kanefa Jesosy dia mpitsara marina fa eto amin'ity Lioka toko 7:20 teo amin'ny 1 dia asehony fa na dia ilay mpitsara tsy marina aza dia manana izany toetra izany. Ambarana eo fa rehefa nandenakao ity mpitondra tena ity nangataka taminy dia nasorena azy zany fa nanao fanambarana izy tamin'izay satria toa nakao amin'ny mandrakariva io dia hoy izy nanao hoe andeha omeko ihany ity fa na dia tsy matahotra an'Andriamanitra aza sady tsy mena maso olona dia alao omeko ihany fa toa mahasositra fa maketo mandrakariva izy.
de nomeny zany de ho jesosy nanao fanamariana manao hoe raha ny zanak'andriamanitra raha ny olon'andriamanitra manana fanantenana no angataka amin'andriamanitra moa hitaredretra va izy fa tsy homeny rariny zany de ho ny fanambarana hoe lazaiko aminao fa homeny rariny zany ary tsy hitaredretra izy fa zao nefa ny fanambarana rehefa dinihana eo amin'ny andininy fahavalo manao hoe kanefa raha ho avy ny zanak'olona moa hita finoana ety ambonin'ny tany va izy eo indrindra no asiana resaka eo indrindra no tiako hifampizarana aminao hoe nahoany Jesosy Kristy no niteny an'izany hoe misy olona mahazo valim-bavaka nitaraina tamin'Andriamanitra kanefa nametraka fanontaniany Jesosy manao hoe fa raha ho avy ny zanak'olona moa hita finoana ety ambonin'ny tany va andeha io no ho resahako aminao satria rehefa ho avy zany Jesosy de ny olona manana finoana ny aina tamin'ny finoana de hoentin'ny Kristy hiara-monina ao amin'ilay fiainana mandrakizay raha dinihana tokoa mako de manany lantsany goavana indrindra eo amin'ny tantarany zanak'olombelona ny antsoina hoe finoana rehefa nanota ny olombelona inona ny antony ho ianao de satria rehefa nanota isika nanota ny zanak'olombelona de lafa tafasaraka tamin'Andriamanitra izy nisy elanelana zany teo amin'ny zanak'olombelona sy lay Andriamanitra mpamorona vokatr' zany elanelana zany anefa de lasa tsy tafaray tamin'Andriamanitra isika kanefa lay Andriamanitra fitiavana araka ny voalaza ny soratra masina de maniry ny iraisantsika ny mandrakariva inona ary zany ny fepetra mba azahoantsika ho tonga amin'izany firaisany zany ray rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra de rehefa jerevantsika ny bokin'ny Efesianina toko 2 de 15 de miresaka toy izao ny soratra masina fa fahasoavana no namonjenanareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra no ny fahasoavan'Andriamanitra de novonjena isika amin'ny alalan'ny finoana ary rehefa nomen'Andriamanitra ny finoana io sika de indro lasa tafaraindray amin'ilay Andriamanitra mpamonjy antsika ka noho izany de nomena ary natao hanana finoana isika mba hatonga atsika ho tafaray amin'Andriamanitra indray raha ho jerevantsika ary asitsika jery totika ilay bokin'ny Hebreo toko 12 andininy 9 alay ny vakitsika teo aloha de jerenao nge ny teny pampanantenana zay nataon'Andriamanitra ozy izy hoe fa raha tsy amin'ny finoana de tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy fa izay manatona an'Andriamanitra de tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa zay mazoto mitady azy tsampanao ve ny lanjan'ny finoana raha vonandre fotsiny zany afatry ny soratra masiny zany hoe raha tsy amin'ny finoana de tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy fa zao zay rehetra manaiky aloha fa misy Andriamanitra de tsy maintsy mino izy amin'ny finoana io zany no ahitantsika an'Andriamanitra sady ananantsika fanantenana ihany koa hoe misy izy sady mpamaly soa zay rehetra mazoto mitady azy ary zay indrindra no etsona ireo mpivavaka atsoina hoe mpino mino aho fefa fandrehanao matetika zany andeha aka ohatra ray ahy zany zao hoe ireo ny mpino advantista ohatra zany zay ny zanak'Andriamanitra zany rehefa tonga eo amin'ny Kristy izy de atsoina hoe mpino inona ny nampino azy amin'ny alalan'ny fananana finoana raha zohina tokoa mantsy ny tantara de io fananantsika finoana io no mitarika atsika ho amin'ny tena fibebahana marina jereo tsara nge ndray andro ao Marka toko 9 manomboka eo amin'ny 15
dia rehefa naniraka amin'ny mpianatra Kristy hitoro ny filazantsara amin'izao tontolo izao, dia izao indrindra ny nanohizany azy eo amin'ny 19 no mahakasika ny lanjan'ity finoana ity manao hoe fa izay mino sy atao batisa ny ataonao izy raha fantatro ny toyany no vonjena. Dia jereo tsara le fanohizan'le lanjan'ny finoana hoy izy hoe fa izay tsy mety mino kosa no eloyany. Mba fantatrao ve fa ny tsy fananako finoana dia fanameloana ny ao ambadika izay, fa rehefa mino kosa dia hoy ny ambaran'ny soratra masina hoe ovonjena izy. Tena goavana indrindra ny fananantsika finoana ary isorantsika ny tompo, satria araka ny voalaza tatsy amin'ny bokin'ny Efesianina teo dia fanomezana avy amin'Andriamanitra io ary nomenan'io ny olona tsirairay avy. Ny finoana izany no mitarika antsika ho amin'ny fekekeloka sy ny tena fibebahana marina ka mahatonga antsika indray ho tafaray eo amin'ny Kristy sady antoka ho amin'ny fiainana mandrakizay. Noho izany adiry ny finoana izany indrindra no mahatonga ny Satana dia io finoana io no ataony lasibatra mafy indrindra amin'izao andro farany izao. Ka miolana dia ity lasa afangarony iray ny antsoina hoe fihetsem-po sy ny finoana. Indraindray mety misy olona manana eritreritra ihany hoe ohatrany matanjaka izany finoako izany, dia melevina vetivety indrindra ilay fitaka satria avadiny fihetsem-po fotsiny ihany. Ry hava malala, manana ny Kristy, manana ny Kristy ianao. Tsy alaina avy izy io fa efa nomeny Kristy antsika ary izay ny tombony indrindra ny fananantsika amin'ny Kristy. Dia izao ny amitahan'ny Satana antsika ilay hoe ho fihetsem-po fotsiny ny finoana, dia izao amin'ny toe-javatra iainantsika, amin'ny toe-javatra mety akafizinao, jerenao, dia reo ny amadihany ny finoantsika ho lasa fihetsem-po fotsiny, ohatra hoe ny amin'izao fiainana izay atrehantsika izao. Hany ka na dia amin'ireo fanimpom-pivavahana aza dia indrisy fa lasa fombafomba sisany betsaka ary lasa manao zavatra ivelambelany fotsiny ihany. Dia io ny takian'Andriamanitra atsika ary io nomen'Andriamanitra atsika tsirairay avy. Ny fanontaniana apetrako amaraparana atsika izao dinidinika izao dia ny hoe fa inona ary zany ny tena finoana marina sy ny fomba ananana io finoana io, ary rehefa ananana le finoana satria araka ny jerevantsika teo aloha dia hoe ataony Satana lasibatra io mba hahatonga anao tsy anana le tena finoana marina fa lasa karazana fihetsem-po mandalo. Dia ahoana ny atao mba hitehirizana izany finoana izany? Mino fa ny bokin'ny Romanina toko 10 dia manambara ny soratra masina. Romanina toko 10 dia ambarana ny amin'ny hoe ahoana ny fomba hananantsika ny tena finoana marina, dia raraisitsika eo amin'ny 17 dia izao ny voalaza amin'ny anaran'i Jesosy. Koa ny finoana dia avy amin'ny toroteny ary ny toroteny kosa dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Ahoana zany ny fomba hananana ny finoana? Dia tsotra ny mivalina ny finoana ozy izy dia avy aiza hoe avy amin'ny toroteny. Mazava ho azy zany fa ny olona iray manaraka fampianarana, manaraka famelabelarana, miresaka momba an'Andriamanitra, dia eo no hitezana ny finoana satria ny finoana dia efa ao anatintsika nomeny Kristy antsika araka ny voalaza teo aloha. Dia izao nefa mba hikolokoloana
sy tehirizana n'ilay finoana ho maharitra mandra-piavin' Jesosy arak'ilay voalaza tatsy amin'ny lioka toko 17 teo mba hahita finoana izy rehefa tonga dia hozy izy hoe ary ny toriteny kosa dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Ny fanantenana tsara indrindra amin'izao andro farany izao, ny fiorenana mafy ho antsika mba hatonga antsika tsy vary lavo, tsy ho kivy eto amin'ity fiainana efa mihasarotra ity, dia tsotra ny teniny, ny toriteny dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Rehefa mamaky ny tenin'i Jesosy ianao, rehefa mianatra, rehefa mandalina ny tenin'i Kristy ianao, dia to mahatsiaro famelombelomana indray, to mahatsiaro manana fanantenana indray. Ary zava-dehibe indrindra zany, rehefa miaino hafatra ianao, rehefa mamaky teny ianao, rehefa te hanana fanantenana ianao, dia ny teny avy amin'ny soratra masina. Ary rehefa jerena ilay hoe hitehirizana azy zany, satria izay ny fomba hananana azy, dia ilay fitehirizana azy voalohany ilay niresantsika hoe toriteny avy amin'ny tenin'i Kristy, dia zao rehefa jerenao ny Genesis toko 5 andininy 12, Genesis toko 5 andininy 12 dia miresaka tantaran'olona izy ao. Dia tsy iza izany fa raha jerentsika ny ho jerentsika kely vetivety nge satria ho faranantsika izao fotoana izao. Genesis toko 5 andininy 12 dia tonga dia ery amin'ny andininy eo amin'ny andininy 12 dia hozy izy nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary niara-nandeha tamin'Andriamanitra 300 taona Enoka tao aoriany ny terahany any Metusela. Niara-nandeha tamin'Andriamanitra firy hoe 300 taona. Dia mety ilaza amiko ianao hoe tamin'ny andron'ny Enoka anie tsy mbola nisy ny Baiboly fa lova-tsofina. Marina zany. Rehefa nandre momba ny fahatsaran'Andriamanitra izy, nijery ny manodidina azy, ny voarin'Andriamanitra, dia natsampy izy fa tena tsara ary mendrika ary misy zany Andriamanitra izany, nanana finoana izy, dia hoy izy hoe 300 taona niara-nandeha tamin'Andriamanitra. Nanao inona zany izy? Mandrakariva nandritra n'izany 300 taona zany, dia nisaitsaina momba an'Andriamanitra izy. Naveriny tao anatiny tao mandrakariva ny momba ny fahatsaran'Andriamanitra, any ka nandritra n'izay fotoana maro zay, dia niara-nandeha tamin'Andriamanitra izy. Mba hainao moa ny tantaran'ny Enoka alohan'ny nisarantsika eto ananantsika fanantenana, dia hozy izy hoe rehefa afaka izany dia tsy hita izy satria nafindra an'Andriamanitra. Zany ny fanantenana faratampony ho an'ny zanak'olombelona. Rehefa nanana finoana izy dia nitehiriziny zany ny volavolainy mandrakariva, tsy hoe tamin'ny fotoana manao ahoana ihany fa nandritry ny 300 taona. Ny tompo any ahitanao, hitahiry ny finoanao, ary raha ho avy Kristy dia izao senao izay mifanatry tava miaino amin'izao fotoana izao, dia anana izany finoana maharitra izany ka andova ilay fiainana mandrakizay. Amen. Matala
mandinikyo mandinikyo indray anefa milaritra tsy misy tokisa tsy misy tokisa koa eto antany tsisy mitsana vokony vonindrazy zay mamerovero fatratralay tompotiao akaikina avazy ititenako sy saiko sy fanay nasoavany toonitsy miato mamelonany fisanana falay eo akaikiny izantsy sato mandrapatoriko amparafanamato ivavakontsika misoranao zay ry Jehovahandriamanitra satria noho ny famindraponao dia nafaka ny gioka tamin'izany afatrao sarobidy izany ary mino sy manantena fa izany lesona sarobidy zay nomenao anay izany dia ho ampiarina amin'ny fiainanay ahafahanay manana fijery vaovao indray izahay amin'ny ho avy ireo sofina rehetra izay nieny dia aoka mba ho tanteraka aminazy izany ary hombanay tsirairay avy mitondra mbavaka manokana ho an'ireo ty salama izahay miomba azy ary aoka le tananao hitsotra ka hanesotra ny aretina izay mahazo anazy ankehitriny ray malalo dia te hanonona le tsodrano izay nataonao izahay manao hoe hitanao ny Jehova ka hiaronao ampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehova ka amindra fo aminao anandratra ny tavany aminao ny Jehova ka anomeanao fiadanana amen